Mary sound with God so long. Oh, let the ancient words involve. Words of life, words of hope, give us strength, help us know. In my child is on the time of rain, I can't keep on moving. Tunjukkan rantai sungai cinta kita, kaki pamuja. Mola说到，既然是说是那个mola整体分的，mola说我到，啥的说非你是对的，反的非法对啥？mola说我到，那把我弄来了，那把我弄来一点点了，mola说我到啥？mola说我到。你懂还是他？木拉说有娃了，别屋里放发了个长谁？I'm not in my feet, I'm singing out loud. Changing me and changing you. You have come with open hearts, oh, let the ancient words involve. Hallelujah. Funatra n'Andriamanitra irery ihany dia fifaliana lehibe no iarabako antsika rehetrarehetra indray amin'ny androany ity ato anatin'ny fotoam-bavaka isika izay rahantsika amin'ny akiradio ny fandarana andramoka izao isika rehetrarehetra izay ato anatin'ny groupe dia arabaina manokana natratra n'ity androandroany ity indray. Haleluya. Iaraka hivavaka tsika eto androany iaraka hisaotra an'Andriamanitra indray tsika iteran'Andriamanitra indray tsika anome voninahitra an'Andriamanitra indray tsika raha tonga eto amin'izao fotoana izao ary misaotra an'Andriamanitra tsika satria na dia tsy faladrononao an'izao fiarahantsika mivavaka izao aza dia tena zava-dehibe ry havana malala hoy ny ten'Andriamanitra hoe aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka. Haleluya. Dia matoa ianao tonga eto amboariko kely ihany ny voloko azafady matoa ianao tonga eto dia satria tsy maladino ny fiarahantsika mivavaka. Haleluya. Tsaronao hoe misy zavatra tokony ataoko androany ary ny zavatra tena tokony ataonao mihitsy nataonao amin'ity androany ity. Tsy diso adresy ianao raha tonga eto, tsy diso zavatra atao ianao na diso programa na nanokana fotoana hivavaka androany ry havana malala. Aza malahelo hoe ny olona an'izay mahavita zavatra ohatr'izao, ny olona an'izay miasa dia mahazo vola ohatran'izao, ny olona izao mitomboka ny andro ny androany satria ny asa izy androany tontolo adiny firy ny olona nandray ohatrinona tamin'ity androany ity. Ekena daholo izany rehetrarehetra izany. Ny olona manana programa mahavita zavatra tokony natao koa androany ny ambadikany ekena izany ramana ary betsaka ny olona tsy mahafoy izany hoe andro anankiray manontolo hivavahana fotsiny izany. Izany efa rehefa na tena faly milaza aminao fa ity andro sabata ity dia tena fifaliako izy ity ary faly mihitsy anomen'Andriamanitra amin'izany no didian'Andriamanitra mihitsy hoe mitsahara. Haleluya. Mandidy mihitsy Andriamanitra hoe mitsahara satria fantatra Andriamanitra fa tokony hitsahara isika ary eo anatin'izany mitsahara izany ry havana malala ny vatantsika mipetraka ny fanahintsika koa mitombona tsara. Hoy Davida manao hoe miantombera ny fanahiko miandry an'i Jehovah. Ary efa andro sabata ohatr'izao ngentsika ry havana ny tena miantombona ny fanahintsika miandry an'i Jehovah. Eto sika no miandry an'Andriamanitra, eto sika no mametraka an'Andriamanitra ny fiainantsika rehetrarehetra indray. Ary raha tonga eto ianao androany
dia asa malahelo fa ny tena marina mifalia fa manana tombony isika reto ny tena manana tombony. Haleloia. Fotoana tsy mba verimaina araka ny torotenitsika mahalina hoe ao amin'ny tavoangin'Andriamanitra, angonon'Andriamanitra anatina tavoangy ny ranomasitsika. Ny fotoana lanitsika rehetrarehetra eto dia tsy mba misy verimaina ireny ngafana fa voangony ireny. Ary vavakantsika amin'izao fotoana izao dia ilatsika hisaotra an'Andriamanitra. Antsika hiteny hoe Jesosy malalo, misaotra anao indray afa tonga eto androany. Tsy nisy zavatra hafa nanahirana anao tany ivelany tany ka tsy maintsy nandehananao. Afaka nisy mihitsy ny tany zavatra tsy afahanao miala. Nitranga tany amin'ny fianakaviana tany ivelany. Fa navelan'Andriamanitra izany tena narovany ianao, tsy afaka nandeha nakany, tsy nakany ianao. Satria tiany ho eto ianao. Tiany ianao hanome voninahitra azy, tiany ianao hanompo azy amin'ity androany ity. Dia narovany ny manodidina anao, narovany ny zavatra rehetra mba tsy ahavoakitikitika anao androany satria fifaliana ho azy no mahita anao tonga eto androany. Tianao Jesosy hivavakantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Samy manondrika ny lohany anatin'ny tokantrano dia samy miteny androany hoe Jesosy eo, saotra anao indray efa tonga eto. Haleloia. Ny fahatongavanao eto angery havana malala e. Ny fahatongavanao eo anatrehan'Andriamanitra dia matoa ianao tonga eto dia ho asiana soa ianao izay. Ho asiana soa ianao izay. Misy zavatra izay ho ataon'Andriamanitra aminao. Rehefa avy mihaona amin'Andriamanitra Mosesy eo anatin'ny tranon'ilay fihaonana ary havana malala, dia rehefa mivoaka ao izy dia manana tolotsaina foana izy hitondrany ny zanak'Israely. Manana hafatra izy homena ny zanak'Israely satria manana tanjony ireo zanak'Israely ireo dia no any amin'ny tany Kanana. Ka raha tsy mifandray amin'Andriamanitra Mosesy dia tsy hitany Mosesy na ny lalana hitondrana an'ireo azy. Tsy fantatry Mosesy ny zavatra tao an'ireo zanak'Israely ireo, fa satria ireo manana tanjony dia mihaona amin'Andriamanitra Mosesy ry havana malala. Isika reto dia manana tanjona isika, ary ny tanjonsika dia tsy mba eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa ho any an-danitra angery havana ny tanjonsika. Ho any an-danitra, izany no mahatonga antsika mihazakazaka manompo an'Andriamanitra. Fa raha eto amin'izao tontolo izao ny tanjonsika tsy tonga eto isika androany. Lasantsika nandeha nanorina zavatra tany ivelany. Ny tany izay mahasoa ny fiainantsika sy mahatsaratsara antsika tanyntsika, ny tombotsoa antsika no ny tadiavintsika. Raha toantsika tsy manana tanjona ho any an-danitra. Fa ny tanjonsika dia mba ho tafitany amin'ny tany Kanana, mila an'Andriamanitra ny fiainantsika. Ao anatin'ny tranon'ilay fihaonanao ao, misy toerana efa fihaonanao amin'Andriamanitra. Efa zatra an'io toerana io Andriamanitra. Andriamanitra dia efa zatra an'io toerana nisy an'i Mosesy io. Fantatr'Andriamanitra tsy enjery. Isaky ny mifindra toerana ny zanak'Israely dia manorina tranon'ilay fihaonana Mosesy. Hitan'Andriamanitra daholo ny tranon'ilay fihaonana naorina tany amin'izay rehetra nalehany satria efa zatra Andriamanitra miditra ao anatin'io trano. Efa fantatr'Andriamanitra ny atao ao. Fa rehefa ho hidina eo izy, ny pirofo fa eo izy dia asiana rahona midina eo amin'ny tranon'ilay fihaonana io. Ary mahita an'io daholo ny zanak'Israely rehetra dia miandry fotsiny sisa ny mponina rehetra sy ny vahoaka hoe io Andriamanitra fa miresaka amin'ny Mosesy. Inona indray ny zavatra ho azontsika androany. Haleloia. Ianao tonga eto io angery havana malala. Ny manodidina anao, ny ankohonanao tsy manana, tsy mihaona amin'Andriamanitra ao amin'ny tranon'ilay fihaonana. Ny ankohonanao tsy mitady an'Andriamanitra ao amin'ny tranon'ilay fihaonana, fa ianao no tonga ao. Fa ny manodidina anao miandry fotsiny. Inona ny zavatra ho ataonao indray? Inona ny zavatra ho ataon'Andriamanitra indray? Satria io ianao fa mihaona amin'Andriamanitra ao amin'ny tranon'ilay fihaonana. Hitan'ny olona ange ianao tonga eto hoe, fantatry ny olona ange ny fivavahanao e. Fa ny mahafinaritra tsy ianao irery no mandray tombony, fa ny ankohonanao sy ny manodidina anao mandray ny tombony amin'ny fivavahantsika ry havana malala. Ary izany mahatonga antsika mampahery anao mampahery antsika sady mahazo tombon-tady an'Andriamanitra. Haleloia. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Misaotra Jehovah Andriamanitra anay io, mitera sy mankalaza ny anaranao izay. Mankalaza Tompo satria mendrika ho ankalazaina tokoa ianao Jehovah.
amin'ny fifaliana iondreanay eto anatrehanao androany. Amin'ny fifaliana Jesosy no anatonana ianao amin'ity androany ity. Araka ny teninao Andriamanitra milaza hoe aza fenoana ranomaso ny alitariko. Satria Jehovah Andriamanitra, izay rehetra ataonao anay dia mahasoa anay, ka tsy ranomaso nalahelo nentinay manatona anao androany. Fa mifotorotoro ka na dia ho latsa-dranomaso azy zahay Tompo, dia voakasika ny fonay ny amin'ny fahatsaranao Jehovah. Tonga eto izay androany iteranao. Hanome voninahitra ny anaranao lehibe sy masina indrindra Tompo malalo. Raha tsy lehibe ianao, raha tsy masina indrindra ianao Jehovah Andriamanitra, dia fantatra efa very maina ny fotoana izay hatongavana eto. Fa Tompo malalo, ianao ny lehibe, ianao ny masina, ianao ny tsara, ianao ny mendrika Jehovah Andriamanitra. Isandraty ianao eto amin'ity tranolay fionanay ity Jesosy. Tranolay tokoa ange Andriamanitra no mba misy anay amin'izao fotoan'izao Jehovah Andriamanitra. Solomona Jehovah dia nilaza fa tsy mendrika hidiranao tao anatin'ny tempoly, tsy omby aminao, kanefa tempoly faran'izay ngeza Jehovah. Misy volamena sy vatosoa, misy ny fanaka rehetra Jehovah Andriamanitra. Nanganiana vola mankarena sy zavatra maro zany tempolin'ny Solomona zany Jehovah. Fa mbola niteny ihany Solomona manao hoe tsy mendrika anao, tsy atonina anao ty trano ty Jehovah Andriamanitra. Ko maika Jesosy fa ny tranonay, maika Jesosy fa ny toerana misy anay. Fa soa ihany Andriamanitra fa ny fonay androany no tranolay fiohananay fanamboarinao Jesosy. Idiranao, ovanginao, itoeranao, haleluia. Zany fonay zany nentinay mekoky eto anatrehanao androany. Entinay misaotra anao Jehovah Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ny Andriamanitra ay. Andriamanitra tsy tony Andriamanitra ay. Andriamanitra manao fahagagana. Andriamanitra mendrika. Andriamanitra avo indrindra. Mitantana ny fiainanay hatramin'ny ampahany kely indrindra Jehovah Andriamanitra. Hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra Jesosy. Eo ampelantananao ny fiainanay rehetra. Misaotra Jehovah Andriamanitra fa tsara ianao. Haleluia. Amen. Jesu ditero katuru cewatanana Iti difiena kumekuka hantaka Mami chumi wewa nilana Mami chuyana Mami chana Bifuni sekuti uwe fire fana Nuari na wawitobe ente kamina Tuputatana na mitanaku Dia lochana Dia yana Abo mifuni maraina Dina swabana Anaraka Irani fatsarana Anjakizai Fatikuriana Rasuni fumo kwantaka Nimubai mubeku wana Amikana Katika lecha dansa maite yana chansi Wakwe makano Zemademano Hallelujah Sesuni teno katuru chewatanana Itini fena kumekuka hantaka Mami chuni wewa nilana Mami chunyana Mami chana Mami fudi maraina Binfasana now Numanaraka Irani fatsara now Anjakisa Kuriana Raisoni fukwantaka Mobile ubeko
Mamany fona ianao Jehovah, haleluya. Lalandavitra amin'alehanay vao tonga amin'izao zay Jesosy. Amen. Mosesy rehefa namalala olona tsy nafantatra an'Andriamanitra izy. Tsy nahalala ny feon'Andriamanitra. Notezaina tao anatin'ny firenena Egiptiana Mosesy. Tsy nafantatra akory izy hoe iza ny Andriamanitra Hebreo. Iza ny Andriamanitra ny tompony reto zanak'Israely reto. Fa efa nisy zavatra fotsiny tao anatiny tao na avariana. Efa nisy zavatra nipetraka tao. Ohatrany tsy nety tena tamana tao izy. Ohatrany tsy nety tena nifikitra tao amin'io lapa ny fanao io izy. Dia fa raha niala tao izy ravana. Lasa izy nitsoka. Rehefa tany ampitsoahana tany izy. Tany izy voanandre ny feon'Andriamanitra. Teo amin'ilay roy memy lehibe. Izay ny rehetra fa tsy nety levona. Teo izy vao nanomboka nafantatra. Hoe iza kaiza ny Andriamanitra ny Hebreo zany. Nanomboka ny haino ny feon'Andriamanitra. Mbola tsy natoky an'Andriamanitra mihitsy izy. Nandriraka azy Andriamanitra fa matahotra izy. Feno fisalasalana satria tsy mbola fantany hatramin'izay izany Jehovah Andriamanitra Israely. Riavana malala. Rehefa nandeha ny fotoana. Ne nandroso Mosesy. Nandroso. Lasa nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Nankatoy ihany izy na dia mafy taminy azy. Samy nankatoan'Andriamanitra izany satria mety hanaraka hatraminy ainy. Ahoana ny fomba hijanonany hitenenany eo alohan'ny Farao. Sarotra amin'ny Mosesy izany ravana. Asoa ihany Mosesy fa nandeha ihany izy. Rehefa teny am-pandehanana teny nanomboka nafantatra an'Andriamanitra izy. Nanomboka nahita fahalebiazan'Andriamanitra izy. Nanomboka nisehoany ny voninahitra Andriamanitra izy. Ary inoko fa tao anatiny izany koa dia nanomboka nitombokoa ny fitiavany an'Andriamanitra. Teny an-dalana teny, haleluya. Nitombo ny fitiavany Mosesy an'Andriamanitra ny avana malala. Ary nafantatra an'Andriamanitra izy. Andriamanitra mpamindra fo. Andriamanitra mpamela heloka. Andriamanitra mpanafaka. Haleluya. Tsika reto koa ny havana malala. Tsisy nafantatra an'Andriamanitra tsika reto. Fa ankehitriny mahavariana. Fa mantsika koa androany no miteny hoe Jesosy fiainako ianao. Ahoana nahafahantsika miteny an'izany? Hoy Andriamanitra manao hoe hoy izao tamin'ny firenena izay natsoina, tsy natsoina amin'ny anarako. Itia. Anisan'ny mba nisehoan'Andriamanitra tsika ravana malala. Ary anisan'ny mba afaka miteny koa tsika androany Jesosy io. Fiainako ianao. Satria naninona manomboka mahita ny voninahitsika. Manomboka mijoro fahavelombelontsika. Dia manomboka mahita ny amaminy sy ny hatsarantsika. Dia mba anjarantsika koa izao no miteny. Haleluya. Hoe fiainako ianao Jesosy. Afaka mba hiteny ve ianao amin'ity sabata ity. Hoe Jesosy malalo. Fiainako ianao amen. Sotra Jesosy. Tsika rehetra androany iteny hoe fiainako ianao Jesosy malalo. Rivotra iainako. Haleluya.
Rivotra iainako ianao Tompo. Sepotra tsy misy anao amin'ny fiainako. Manepotra izao tontolo izao ty. Fa soa ihany efa manana anao. Halleluja. Ilanao ahy Jesosy. Ny fiainako rehetra Famatotra aminao. Famatotra aminao. Milanao ahy. Fa mitentsika ny tokantrano any Jesosy. Ianao tsy misy fetra. Tsy afaka iaina raha-tsisy anao Jesosy. Ny fiainako rehetra famatotra aminao Jesosy. Famatotra aminao. Milanao ahy. Ianao tsy misy fetra Jehova. Ianao tsy misy fetra. Tsy afaka iaina raha-tsisy anao. Tsy afaka iaina tsisy anao. Satria fiainako ianao. Fa fiainako ianao. Rivotra iainako. Fiainako ianao Tompo. Fa fiainako ianao. Feno fisiko ianao. Fisiko. Fa fiainako ianao. Fa fiainako ianao. Manodidina. Manodidinay Tompo. Ilay fanahinao. Fa fiainako. Rivotra iainako ianao Jesosy. Manepotra izao tontolo izao Jesosy. Fa ianao rivotra iainako. Mifeno fisiko ianao. Halleluja. Fiainako ianao. Manodidina ny tananao mahery. Meu any fanahinao. Ilay Atsika rehetra hiteny milanao ahy. Fiainako rehetra. Mifamatotra aminao. Ampifamatory amin'ny Jesosy ny fiainanao. Ampifamatory amin'ny Jesosy ny fiainanao. Halleluja. Milanao Jesosy eo. Anao tsy misy fetra. Tsy misy fetra. Tsy afaka iaina tsisy anao. Fiainako ianao. Rivotra iainako. Mifeno fisiko. Fa fiainako ianao. Manodidina. Ai Tompo. Meu ai ilay fanahinao. Fiainako ianao. Rivotra iainako. Fiainako ianao. Mifeno fisiko. Fiainako ianao. Manodidina. Divina. Ai Tompo. Meu ai ilay fanahinao. Halleluja. Amen Jesosy. Amen Jesosy. Tsy manasitrana anay fotsiny. Tsy mitanika anay fotsiny. Jesosy malala tsy manapaka anay fotsiny. Fa tena miaina anay. Halleluja. Rivotra iainako. Fiainako ianao. Mifeno fisiko. Fiainako ianao. Manodidina. Ai Tompo. Meu ai ilay fanahinao.
Haleluya, Andriamanitra. Dalavana misaotra an'Andriamanitra mihitsy hoe so ihany ianao fa fiainako Jesosy. Afaka mamisaotra an'Andriamanitra ve ianao androany? Tsika rehefa eny amin'ny tontolo eny, rehefa eny amin'ny asantsika eny tsika ravana malala, dia na dia manao zavatra tsara azy tsika, misy fotoantsika tena manao zavatra tsara mihitsy amin'ny asantsika, mitandrina ny asantsika tsika satria io naraisantsika karama. Fa na vita tsara tahaka ny ahoana aza ny asantsika, ry havana malala, dia ny mpampiasantsika tsy dia miteny amintsika izany mihitsy hoe misaotra betsaka fa tena nafinaritra be mihitsy ny asanao. Misaotra betsaka fa tena faly aminao, tena ianao kosa aloha, tena bravo ny asanao. Ary mahatonga ny olona indraindray tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra satria tsy dia mahazo fankasitrahana loatra izy eo amin'ny fiainany. Tsy dia misy mpankasitraka loatra izy, hany ka tsy tsapany fa izy tokony hankasitraka. Tsy fantany fa ny zavatra rehetra, ny nahavitany ny zavatra rehetra, dia misy anankiray ao antony zavatra rehetra. Izaho ravana malala, efa nivavaka tamin'ny maraina toy izao hoe Jesosy, misaotra anao fa tafitako ny herinandroko, lamina ny asako Jesosy. Ekeko fa tsisy olona misaotra anahy tamin'iny herinandro iny hoe misaotra mampionina fa tena nafinaritra tsia. Fa za fotsiny mahafantatra fa tokony hisaotra an'Andriamanitra satria izany nahita fa nafinaritra ako ny tantanan'Andriamanitra. Izay sy Andriamanitra no mifankalala ny zavatra nataony tamiko ka mahatonga anahy ho tonga eo anatrehany teny hoe misaotra Andriamanitra. Ny zavatra rehetra eo anoloantsika afaka tsy misy ninina vitantsika ry havana malala, fa ny zavatra rehetra eo anoloantsika kosa nefa afaka ho vitantsika raha Andriamanitra no mialo lalana antsika. Ary Andriamanitra rehefa nilaza tamintsika fa izy no hialo lalana, izy no miado antsika fa isika mangina, dia tena manao ny asany izy. Tsy mipetrapetraka izy satria tsy te handainga izy, tsy te hanala baraka ny anarana izy, te hanaja ny tenin'izy ry havana. Androany tsika tonga eto, haleluya. Andao tsika hiteran'Andriamanitra, andao tsika androany hiteny hoe Jesosy azy,
ny anjarako tonga eto androany iteranao aho satria lehibe ny asanao nataonao teo amin'ny fiainako Andriamanitra. Haleluia. Ataontsika iteran'Andriamanitra ry havana malala. Ataontsika ity anankiray mahafinaritra ity iterantsika n'Andriamanitra. Jesus. Tiako loatra ny iteranao Andriamanitra. Lalanao ny sorako, haleluya. Lalanao no isorako. Anosy aminay atoko, amen. Anosy aminay atoko. Tiako loatra ny anilanao. Tiako loatra ny anilanao. Io non sana taotra Jesus malata. Sina taotra no tanto che na vista ci ne sa mangia sisono. Ana no sura. Adusana ya tuku hallelujah. Gesù siamo la ya tuku. Facciata di totola. Mangiamo dai lumini toto. Ma che c'è le wavona. Mano la lana. Ayo non siamo tauta non fino non siamo tauta. La non isuraku. La non isuraku. Ado siamo nayat. Gesù siamo nayatuku. Facciamo totala. Ma che c'è di rewavona. Manololana ubayana. Una manis para non so che io lo piango. Si smarrita. Si origina. Italo. Sarà curi mi terana. Nada prima casa. La cura più fallina. Vanessa Mamina. Direi domani. Putain sei tu. Ma che sei ne fanno meno. Sarcuri mi terana. Nada prima casa. La cura più fallina. Haleluya. An'Andriamanitra angely avana niatsika tokoa e. Isany momba afaka hiady atsika reto ry havana malala. Fa an'Andriamanitra niatsika. An'Andriamanitra rehefa manokatra varavarana anankiray dia tsy misy marindrina. Andriamanitra koa rehefa manidy varavarana dia tsy misy mahasokatra.
rehefa nidiny Andriamanitra ny varavaravara samy fiainana ny avana malala tamin'ny andro ny Noa. Ozy Andriamanitra hoe mihidy amin'izay fa izay olona rehetrarehetra mitabataba tao ivelany tao tsisy afaka nanokatra intsony na dia ino azy. Ino angely afa nanamboatra n'iny varavarana iny, fantany tsara io varavarana io, izy ny nanao an'io, tokony hitany ny famahanana io, hitany ny hidiny io, fa tsy voasokatry Noa ny varavarana na dia nitabataba zany olona. Dia tahaka an'izany ihany koa Andriamanitra koa rehefa manokatra varavarana dia tsy misy mahidy, ka na dia fantatry Losifera sy ny firongony azy, na dia fantatry ny devoly azy, fa ny fahalementsika fantatry ny devoly ny zavatra mitranga na nidiny ny fiainantsika hatramin'izay. Misy fotoana ny fiainantsika tena nidiny ny devoly avana, hitany tsara mihitsy ny poin nidinany io, fa rehefa Andriamanitra no teny misokatra amin'izay, haleloia, dia tsy misy maharindrina mandrakizay. Na mbola tanany Losifera direkta mihitsy aza no anidy an'iny, tsy vitany ny manao an'iny satria Jehovah ny manokatra lalana ho antsika. Ravana malala za androany ty ampahery ianao, ndeontsika hanaraka an'Andriamanitra. Inao dia nanaraka an'Andriamanitra tamin'ny fanamboarana ny samy fiara ny avana. Andakoantsika mba hanaraka an'Andriamanitra, mba hahatonga ny varavarantsika hisokatra foana ny varavaram-pahasoavana hidina eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro, ka tsy azo ny devoly atao intsony nikitika antsika. Haleloia, satria misy fahasoavana midina ny fiainantsika ny avana. Afaka mba miteny venao androany, atonga eto ianao dia tenene Jesosy asa hanaraka anao amin'izay ihany. Misy fotoana angentsika miteny Jesosy malalo, ity hafa manolo tena ho anao, ity hafa mivavaka Jesosy ahy, ity anompo anao, fa tonga ny rapitso lahasika miverina. Tsy manaraka an'izay lalan'Andriamanitra korintsika, tsy mandeha amin'izay tian'Andriamanitra korintsika, fa androany. Aleluia, fotoana androany itenenantsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe za Jesosy andeha amin'ny lalanao amin'izay aho, andeha amin'ny lalana mahitsy amin'izay aho, ka mba ho tenenina tahaka aminao aho hoe fa Noa kosa dia marina sy mahitsy teo amin'ny mpiara-pelona taminy sy teo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Haleluia, atsika izany izany androany hanaraka anao any Jesosy. Amen. Haleluia. Na dia ho sarotra aza, na dia ho sarotra ilay Jeso, anizay ho tiaiko volona manaraka anao fona. Na dia ho tafio-drivotra aza, tafio-drivotra aza, tsy maintsy voatreko volona manaraka anao fona. Asa dato metsy ny tananao dia teneny eo anatrehan'Andriamanitra. Sarotra aza i Jeso, lalana izay ho tiaiko volona manaraka anao fona. Tafio-drivotra aza, tsy maintsy voatreko volona manaraka anao fona. Manaraka anao fona, manaraka anao naiza misy ahy, manaraka anao fona, satria monja ianao. Manaraka anao fona,
Jesus, all I desire will tell me today. Now, gotta know for the phone now. I gotta go. There's a rise on the sky. Amen, Jesus. Tatsika naraka an'Andriamanitra rehefa na ohatrany hitako eto mihitsy no mihiran'izany isan'andro sady mandeha manao samy fiara. Halleluja. Anaraka anao azy Jehovah. Na tafio-drivotra tao anatin'ny fanamboarana ny samy fiara nandritra ny 100 taona angena efa namalala tsy maintsy nisy toetrandro ny ovaova tao hoe ny orana ny tsy nisy fa ny tafio-drivotra mety nisy, ny ainandro mikaingaina nisy, ny atsika mamifiry nisy. Fa tsy nanaka na Noa, tsy nanao samy fiara zany rehefa namalala. Lasa foana izy nitatitra ny hazo, lasa foana izy naka ny fitaovana rehetra. Halleluja. Satria ozy izy hoe za Jehovah anaraka anao aho. Indraindray tsy mora, indraindray tena sarotra, fa fantatrinao aho fa io samy fiara izay ataony io ihany no afaka hiaro azy. Ka raha tsy manao an'io izy, raha ataony kitoto io dia ho avy ny fotoana mety ho sahirana izy ary mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Ozy izy no hoe za tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra, misy zavatra hiavahako ataoko na dia mafy azy na dia sarotra azy, fa vitany ny azy rehefa namalala. Andriamanitra koa tsy mbola nanisy ranorana mihitsy Andriamanitra tamin'izany, satria manahirana kokoa no manao zavatra ao anaty orana mivatravatra noho ny manao zavatra ao anatin'ny andro mafana. Ho sahirana kokoa no ary mety tsy vita nandritra ny 100 taona akory ny samy fiara raha toa ka efa avy be ny orana. Fa fantatr'Andriamanitra ny nandanjalanja ny zavatra, ny toetrandro. Fantatr'Andriamanitra ny nandanjalanja hoe tsy mbola asikorana mihitsy aloha, satria mila mahavita samy fiara anao aho. Aza matahotra ianao, amisy fotoantsika mandalo tafio-drivotra rehefa namalala. Eo am-panarahana an' Jesosy eny misy zavatra lalovany eny. Fa za teteny aminao voalanjalanja an'Andriamanitra.
voalanjany no zavatra ataony anao io. Fantany tsara mihitsy hoe amin'ny fotoana inona no tokony hisy ny orana, amin'ny fotoana inona no zakanao ny zavatra ohatran'izao, dia mba ahafahany, halleloja, ahafahany mitsinjo anao, ahafahanao tonga amin'ny tanjona, dia tena arovany aminao jereny ny toetrandro jereny ny zavatra rehetra. Tianao ange Jesosy ary za mampahery anao, tsy vahaolana mihitsy ny velon-dalana, ninona zava-mitranga, ninona zava-misy, ny mijoro hatrany gavana tohizo ny lalanao, amboary ny samy fiaranao, fa fantatr'Andriamanitra ny atao anao. Halleloja. Tianao Jesosy. Dao tsika tira anankiray mahafinaritra be ty androany hoe tia mampahery anao za hoe Jesosy Andriamanitra hoe indra momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ka Jesosy rehefa niteny an'izany dia tena momba mandrakariva izy. Tsy afaka hiteny mihitsy satria ny mpianatra maty maritiora dia afaka izy hiteny hoe tsy nomban'ireo Jesosy, tsia tena nomban'ireo Jesosy ravana, satria lehibe loatra ny valim-potian'ireo any an-danitra any, misaotra Jesosy malala. Ataontsika tira anankiray ty ampaherezako anao ataontsika mifotsika rehetra sady mahereza ianao fa tena momba anao tokoa Andriamanitra. Halleluja. Amen. Sirano masla faran lalla Teu antara lifa faran luna like sadi nurun baiku Teni tadi eri chani rano masla aza nusa raiku. Hallelujah. Teni keja na fori ro fafal kanan dinum dinuna Tembuli sonu nyaro no Nasik fefi maru titina Ire soma pana teni jai Ufama tara namba tuki Sana jiwe sa andau Kamela nau kambuzo Umanauza Sigarecha Umanauza 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 Mata pata pera nizoresha Amen Umanauza 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 Mata pata pera nizoresha. Kanat faurina be sirano mas faran lalla Tuentara lifa faran miraku Sinanu lura kuniaik katuru turu mifandaiku Eni kejana fori rofa farma itimidna Udai kufore now Tifiana nefa mnakamidna Tifiana nefa sach Oh my kindai ula sarutani Vijanu yadi now Fakena wa
angina fosio umbanauza mangafata fera nizoresha umbanauza mangafata fera nizoresha Halleluja. Afaka matokytsika tsy mba olombelona no nitenen'izany fa Andriamanitra. Na olombelona no nitenen'izany tsy afaka hiteny mihitsy hoe ombanao za mara-pataperan'izao toy izao satria izy aza mbola tapitra meloa mandalo tsika neto. Fa tazomy amin'ny teny Andriamanitra lavana malala. Tazomy fikiry. Halleluja. Aza miala teneno hoe Jesosy ianao nefa laza hoe momba anao za. Mbola tsy tapitra nge zao tontolo zao Jesosy. Aza velam-mbola tapitra aloha no fombanao anahy satria mbola tsy tapitra zao tontolo zao za mbola eto Jesosy. Mbola matoky ny fombanao aho. Tianao Jesosy. Tsy manary antsika Andriamanitra. Momba antsika Andriamanitra. Aza matahotra ianao fa ao amin'Andriamanitra lavana malala. Ao no misy ny zavatra rehetra. Atsara ny fitodidianao hoe tsy seroa fa tsy vahaolana manao tsony zany. Amin'izao andro faran'izao memiena ihany ange fa nazao hoe ny fahatokiana olona satria saika ny olona rehetra zao samy sahirana daholo. Tsy afaka matoky tsony. Tsy afaka tsony hoe andeha hiantso any anina. Fa ohatrany efa samy miteny daholo hoe za koa ary ato sahirana. Hatreo ianao fa samy miatriky ny azy. Fa fotoana izao ary avelan'Andriamanitra hitranga mihitsy ny fahorimbe mba hahatonga ny olona hitoky amin'Andriamanitra amin'izay. Hahatonga ny olona ho lanin'ny aika eto amin'ity zao tontolo zao ity dia ho tonga saina hoe tsy maintsy miverina any amin'Andriamanitra ihany ny hafarako. Halleluja. Fa tsika efa tonga eto androany efa tsara toerana ianao ao amin'ny Jehovah ny anjaranao. Tianao Jesosy. Maheresitsika rehetrarehetra samy mifikitra mafy. Halleluja. Fa manana anjara ao amin'ny Jesosy tsika. Sotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Jesosy amakasitraka anao zany amin'ny fiderana androany Andriamanitra. Ny amin'ny fiankohofana Jehovah. Isaorana eny anaranao masina ny fanatrehanao Andriamanitra. Fa tsy manandalo fotsiny taminay ity fotoana ity. Fa nitsatoka teo anatin'ny fona ilalana Jesosy. Ary mitsatoka teo amin'ny fiainanay misy tahaka ny tsangam-bato anankiray manonanga. Ho tsaronay Andriamanitra ity fotoam-bavaka ity. Nanangananao anay. Misaotra anao zay tamin'ny fotoana rehetra androany. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fikasihanao ny fonetsana ihany. Ny famangina eo ny isa-tokantrano sy isam-batan'olona. Fa androany Jesosy raha ihay ny teninao zahay hihinana sakafo zay Jesosy dia manantena fa mbola hovokisanao. Manantena Jesosy malalo fa tsy aly zay androany raha tsy vokitsoka matavy ao an-tranonao ny fanahinay. Hiaraka aminao hihinana sy sotro eo ambony latabatra masina Jehovah'Andriamanitra. Dia ny teninao zany izay sakafo mahavelona, sakafo manitsy anay. Ny teninao no fiainanao anay. Entinay mandeha indray ny herinandro ny vaovao Jehovah'Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao.
misaotra ny amin'ireny tolona rehetra izay tonga teto androany Jesosy ahy. Ianao anie hitahiry an'izy ireo. Ianao anie hitsindra an'izy ireo. Ianao anie hanatanteraka amin'ny fon'izy ireo tsirairay avy. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ho anao leliany hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Alleluia. Amen. Tianao Jesosy ahy. Ira anankiray farany ahy hifampahelezantsika ny ampitantsika makany amin'ny tenin'Andriamanitra. Za miala asaintsika rehetrarehetra anaraka ny tenin'Andriamanitra androany ho sakafo mahavelona amoky ny fiainantsika indray amin'ny herinandro iny. Alleluia. Jesus ni atsara no. Alleluia. Ianir demura mula sidai Yufauri nawi Wadinuna mizai Famenaradu Azami yerike Tisiru faitu jisu Aminifu Nituputika nege Marina Nambani na wazu Empakarina Esuri abuku Iseri jameti lutu Aminifumo Semifiana Nitupula miada nawe. Nitupula miada nawe. Hallelujah. Visita yana. Tenta siana na wademansa. Namana jana. Jena musulul kafan mubanore salete. Hallelujah. Nitupa pula miada nawe. Hallelujah. Visita yana. Namana jana. Hallelujah. Manggiri firima Zawanatina Kani ulana Sarupahana Niranu masuno citana Pamiru caka Saruga lembra apa kumalalo. Saruga nefayu Maswajui Naletaku naziu mazeliu. Naletaku naziu Pequena fantasio mano. E pouco fantasawe. Mas vai puxa campeone agora não. Agora não vai puxa campeone mas não quer não. Então por que pula minha não? Então pula minha Aleluia. Visita yana. Namana jana. Eusuluni baba. Seja muana. Itu pula jana. Visita yana. Namana jana. Eusuluni baba. Seja muana.
Ramanakanao Demusuluni Mama Jesosy malalo misaotra ianaranao zay Jehovah Andriamanitra ny amin'ity fotoanandroany ity. Isaorana ianao Andriamanitra ny izay rehetra nalahatra ao, na dia hatramin'ny teny kely, na dia hatramin'ny hira anankiray izay natao teto. Isaorana ny ianaranao zany. Misaotra ny amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Misaotra anao satria nomenao fotoana indray ahafahanay mifanakaiky anao, ahafahanay manakaiky anao indray Jehovah Andriamanitra. Deraina ny anaranao, ankalazainy ianao Tompo a, omenanao ny voninahitra amin'ny faratapiny ambony indrindra, fa mendrika ianao. Manatreha an'izao fotoana izao hatrany ianao Andriamanitra, oka mbola tsy ala ny fanatrehanao. Fa milanao zay. Milanao reto mpanomponao zay tonga eto androany. Milanao zay tsirairay avy zay tonga eto androany. Fa ny tananao mahery, ny tanam-pahasoavanao Andriamanitra. Zany no angatahanay hiasa mahery. Manatrehanay. Da io ny teny izay hotoriana androany. Mba tena hoe hipakany anatin'ny fona isany anaty fanahiny rehetrarehetra ny Andriamanitra. Anao ny deranao ny haja ny saotra sy ny voninahitra. Izay voarainy retolo reto anatin'ny fitarihana fotoana Andriamanitra, dia mbola ho ampitombonao zany ao anatin'ny toriteny. Mba ho toriteny tena anasitrana, ho toriteny ampahery, ho toriteny tena hoe ho sakafom-panahinay. Hiatrehanay indray ny tontolo herinandro ho avy sy ny ho avinay manontolo Andriamanitra. Saotra sady voninahitra reo anao, misandrata amin'ny seza fiandriananao Andriamanitra. Ny vozay afafy androany dia tena vomamokatra, vomahavokatra, ary ny fony retolo reto kosa dia tany milonaka mahavokatra. Ho rano, loha rano miboiboika ho fiainana mandrakizay anatinay, ny tenin'Andriamanitra izay hotoriny eto androany. Misaotra Jesosy manalo. Halleluja. Amen. Simba manakantinay yatsapazana Oh Jesus yo malmakivadihi fiaina tsaratra fiaina ku manadematra Izavyo atananandriamanitra kamutia Adreria Oja mtitenania Oja tsamana kantenaina Simba manakantinay yatsapazana Amakfak lutan fiena tsapra Izavyo amakfak fiena tsapra Tena nawarane Suyani na kumula mbaba Asana lutan askira mkatar sama tuki Chanel nere nawe Santo Amisha zanyanya Amifas Amutaka Anota Lupanesia
Oh Jesus io mafinaritra ifijeria ndesino fijery olona nzaralobako tetontany variandaritra Sumarana, sumafinaritra ifijeria ndesino fijery olona Fisaunanifa andrimaritra tsy manariana nzaralobako tetontany Halleluja. Dia faly miaravatsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto indray amin'ity androany ity ravana malala. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane hikasika antsika tsirairay avy izay any atokantrano any amin'izao fotoana izao. Misaotra anao sady amin'ny fotoana izay afoinao. Halleluja. Irahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra sy mideran'Andriamanitra eto ravana malala. Za resy lahatra sady matoky fa tsy ho verimaina akory ny fotoana laninao eto. Aza malahelo mihitsy ianao hoe ny olona zao any an-tsena zao. Fa ny olona any an-tsena mbola mividy raha manam-bola ary izay takatry ny volany ihany fa tsy meny mivarotra mihoatra izy. Fa ianao eto ny zavatra tsy takatrao mihitsy no omenanao. Dia ny fahasoavana, ny fiadanana, ny farany amin'ny fiainana mandrakizay. Ny zavatra tsara rehetra, ny tsara rehetra ao amin'Andriamanitra no azonao eto. Halleluja. Aza mba malahelo ny olona any an-tsena zany. Aza mba malahelo ny olona any anaty bara zany. Aza mba malahelo olona any anaty mariazy zany amin'izao fotoana zay. Ny olona rehetra zao manaiza zay mba tsy nahazo an'ilay gâteau iny entina mody. Izay mihoatra lavitra ny mofony mamy, ny teny mamy avy amin'Andriamanitra raisinao eto androany. Ny tompontsika rehetrarehetra. Faly be miarabantsika tratran'izao sabata masina izao. Ho sabata fahafinaretana ho antsika rehetrarehetra le hamangin'Andriamanitra anao sy ny tokantranonao manokana ane ity sabata ity ary havana malala. Nataoko zaniry zany elohavan'ny zaniry zany ny toritentsika satria tokoa dia naretsika mahatsapa hoe miady rery. Ary za te hanome anao te anina moa za androany tena te hampahery anao ary avako manalako fa tsy miady rery akory ianao. Ary misy antenaina ianao tonga eto. Misy zavatra antenainao raha tonga eto ianao fa tsy hoe akory tonga eto fotsiny amin'izao dia tonga eto maina, ivoaka eto maina. Inona ary mba anton'ny fivavahako, inona mba soa azoko amin'ny fivavahana. Ifampaheritsika androany
izay ten'andriamanitra sika ao amin'ny petera voalohany toko voalohany andininy telo hatramin'ny fahasivy novakitsika androany tsika tiako anginany anatintsika mihitsy ny ty fanontaniany hoe fa maninona ary ny olona tsy mivavaka nefa tahin'andriamanitra tsy hoe tahin'andriamanitra moa zany fa maninona ary ny olona no tsy mivavaka nefa mety ny ataony mety ny atao tsy midika hoe tahin'andriamanitra ampahiranao androany de ao aoriana ty toriteny ty ianao tsy tsiriritra ny olona tsy mivavaka izany ntsony nefa manan-karena fa manana ny zavatra tena nalavitra mihoatra mirentsika halleloia in Jesosy aloha hoe za mba hiarahaba anareo Angelina Diamant eto any Chine, Erika France, Razana Sylvie Koety, Daniela Belgique, Thierry Albenza France, Francine Koety, tahiny tompo Daniela efa noteneniko teo, Mariela Ly Koety, Ama Koety, Berthe Koety, tonga Soba Artel Madagasikara, Jesosy Noeriko Koety, Razana Sylvie efa noteneniko teo, Andrina Suzelle Suisse, Jesosy Mpandresy Madagasikara, tonga soa Tina Rakotoarzaka France, Asina Apostolia Madagasikara, Kadaka Malala France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Alléluia, Anjasika Patici France, Jesosy Noeriko, everiny hoe tonga tsy miarahaba dia namany tezitra marina mihitsy zany. Tahiny Jesosy tsika mianakavy tonga soa dia maretatra amin'ny farany. Alléluia. Satra mampina tamin'ny fotoana teo ny tompony Charline raha antanina Charline Madagasikara Androandry France tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy laha ampirinina botona avao ao Liban ao tonga soa ianao dia tahiny tompo. Fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe isaorana anie Andriamanitra raha iny Jesosy Kristy tompontsika izay miteraka antsika indray ary eka ny habehan'ny famindrampony amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsaranan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahirany an-danitra ho anareo. Izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonina azy seho any am-parany. Halleluia. Izany no iravoravoanareo na dia hampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy isy izany. Mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahatoetra tamin'ny afo azy dia amin'ny nisehoany Jesosy Kristy izay na dia mbola tsy hitanareo azy dia tianareo na dia mbola na dia tsy hitanareo ankehitriny azy rehefa satria inonareo dia iravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony fononareo dia ny famonjena ny fanahy. Alléluia. Amen. Na dia tapitra eo ary ny toritentsika dia tokony tonga dia efa misy zatra mampahery antsika. Raha asiana titara ny toritentsika androany dia izao hoe misy antena intsika ry havana. Misy antena intsika ry havana. Ny azakazaka ataontsika izao ry havana. Misy antena intsika. Na mandalo aditsika. Olona tenin'Andriamanitra hoe na dia mandalo aza ny fakapanahy na dia hampalelovina vetivety ankehitriny. Ny tiana tenenina amin'ny vetivety eto tsy voatery 2 minitra. Fa ny tiana tenenina amin'ilay vetivety eto dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe 70 taona ny faharetan'ny olona 70 raha tahiny mateza. Raha tahiny mateza zany. Ny 70 sy ny 80 zany dia entina ilazana fotoana vetivety. Mielona ny ambontsika. Mielona toy ny rivotra ny ambontsika. Ary za dia teny aminao fa za zao tena tsy haiko ianao fa za tena mahatsapa mihitsy ny tatoato miazakazaka ty fotoana ty. Miazakazaka. Raha ty herinandro ty fotsiny dia tena teneniko anareo mihitsy hoe ohatra mbola tsy miverina tsara akory ny haiko tamin'ny fahadianana tamin'ny herinandro 2 andro dia tonga sady ny sabata. Ohatra ny tsy ampy kory ny fotoana vavolombelona ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra vokatry ny fifadikanana dia tonga sady ny sabata. Tonga soa i lanto ny irina, i vololona ny irina, asoary malala. Halleluia. Tonga soa ianao.
alleloia. Ary mety efa fantatry lantolina botina vao izy satria efa fampiresaka ry zareo. Alleloia. Dia raha lantolina botina vao moa nitondra anazy teto dia tahiny tompo manokana ny lantolina botina vao fa dia mitondra olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Alleloia. Zao zany ravana ny zavatra tiako hatongavana eto androany. Nandray hitantsika tokoa hoe tsy mora zany manompo an'Andriamanitra, tsy mora ny mivavaka. Fa maninona ary ny tsy mora ny mivavaka? Betsaka ny ady lalovana. Eny amin'ny ny ady lalovantsika eny mbola aokontsika mitandrina n'izay tenenin'Andriamanitra mba ary mitenenao androany. Ny ady tsy maintsy misy raha mbola eto an-tany kotsika. Aza kivy amin'ny ady. Fa ny tena mahakivy raha sanatria avy miady eto tsika, mbola andalo ady mandrakizay raha very. Any an-danitra tsy misy ady tsony. Any an-danitra tsy misy ady mivady tsony. Any an-danitra tsy misy faktura tsy voaloha tsony. Any an-danitra tsy misy an'izany hoe tsy maintsy miasa ianao raha tsy zany dia tsy mihinana raha menakavy. Reny tsy maintsy misy. Reny ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe zany ny ravoravonana dia hampalelovina vetivety. Reny zavatra eny dia mitambatra alahelo ety amintsika. Adi-tsaina, misy problème, misy zavatra ohatrehana, saika isan-kerinandro tsika dia tsika ty andafo sao dia be dehibe mihitsy tsika amin'ny rendez-vous io. Misy zavatra ohatrehana, misy rendez-vous ale, misy zavatra tsy maintsy kole valiana, misy mail tsy maintsy atao, misy zavatra ilaina. Tsy tapitra mihitsy zany. Ary ty fiainana ty na dia teneranao hoe andao hisotro ronono retraité ny vatany ny sainao afaka manao retraité fa ny vatanao tsy maintsy mihetsika ianao. Androany ifampaherisika. Ny olona tsy mivavaka mba mandalo ady oatra antsika koa. Andraindray tokoa aloha ny olona tsy mivavaka miara-mahita angampontsika fa misy olona be dia be tsy mivavaka angeravana. Zao izy amin'izao tsika miteny zao mety any ampanaovana vakansy any amina nosy tena farak'izay lafo vidy. Mety manana fiainana tena fanamperana. Ary io arakaraky ny tsy vavahan'ilay olona no mampangeza anazy amin'izay sehatra izay. Ahoana amin'ny anazavako an'izany? Ny olona tena tsy lasa lavitra indrindra amin'ny fiainana dia ny olona eo anelanelany, sady mivavabavaka kely no tsy dia mivavaka, sady an'Andriamanitra kely no any devoly kely. Fa ny olona tena lasa lavitra amin'ny ara-nofo eto amin'ity tany ity dia ny lasa lavitra indrindra any amin'ny devoly any. Dia jerenao ireo olona mpanompo devoly. Raha mbola voale kelikely ireny izy mbola le sorona kelikely ireny mbola le fanolora-tena kelikely ireny dia manarakaraka an'izay koa ny angezany eo amin'ny fiarahamonina. Fa rehefa tena lasa lavitra ny sorona sy ny fanolora-tena sy ny pakta isan-karazany dia miakatra. Ary rehefa mahita an'ireny olona ireny tsika mivavaka, rehefa izy mime antsika izay, nefa tsika mivavaka dia mahatsapa hoe mandalo ady. Dia misy fotoantsika mandalo fahakifina. Izany androany ampaherinao amin'ity episty nosoratan'i Petera ity hoe izany koa izy ny ravoravonareo zany hoe isika io zany miravoravotsika. Misy zavatra azo iravoravona. Misy zavatra mialatsiny kely ambadika ny zavatra zany eto amin'ity tany iainantsika ity misy zavatra azo iravoravona. Ao amin'ny Jehovah Andriamanitra misy azonao iravoravona foana. Inona ilay zavatra iravoravona? Misy zavatra mahafinaritra ny tenin'ny rahalahako izay tonga taty andafy izy hoe mahafinaritra be aty izy mahamirapiratra dia mahafaly mahita ny zavatra hoe mba mialana Madagasikara zany ianao, mba miala amin'ilay mahita fako dia mahita jiro mahafinaritra, mahita
trano mahafinaritra, tanàna mahafinaritra, mahita décoration tena mahafinaritra, mahita zavatra tsara de zay tena tsara ozy izy mahafinaritra. Reny rehetrarehetra izy tena ataon'Andriamanitra mba hampisy couleur ny fiainantsika. Tadidiko koa zay teny zay fa naty izany ary naiza toerana misy anao, Andriamanitra manana foana zavatra ampiravoravoana antsika na ny hita maso de manome zavatra iravoravoantsika Andriamanitra, tsy akivy antsika. Marina hoe zava-mora aloha ny eto sy ny sisa fa Andriamanitra tsy mirahate maneho zavatra tsara amin'ny fiainantsika izany, manisy zavatra tsara, manome firavoravona antsika. Fa ato amin'ny tenin'Andriamanitra misy zavatra tena na tsisy ninona reo ampelantananao. Ato anatin'ity boky baiboly ity misy tenin'Andriamanitra, mihaino an'le izy na mamaky an'le izy fotsiny ianao de ravoravo. Ny fieritreretanao fa maty ho antsika Jesosy, ary rehefa maty izy tena andresiny fahafatesana ary nampalantena antsika izy fiainana mandrakizay. Rehefa mieritreritsika hoe ampalatenana fiainana fotsiny fiainan'izany zao iainantsika zao koa efa fiainana, ny fiainana iainan'ireo olona manompo devoly reo koa efa fiainana, fa nampiana hoe fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay zany de mifanohatra amin'ny fahaverezana mandrakizay na fahafatesana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay any an-danitra zany, ny fahafatesana mandrakizay any amin'ny elo zany. Sika nampanantenainana zany ny ten'Andriamanitra, zany ny ravoravonareo, zany tokoa mampiravoravo antsika. Misy fotoantsika mandalo ady ary miteny anao androany rehefa misy an'le ady mafy be lalaovana hoe de zao atao, tapitra nga hoe ty fiainako ty. Any an-danitra tsy mahita an'ity tsony, any an-danitra tsy mandalo an'ity ady ty tsony. Alleloia. Misy ny fakapanahy maro ozy ny tenin'Andriamanitra, raha tsy maintsy isy zany, zany hoe possible isy ny fakapanahy ratsy ny Satana eto amin'ity fiainana ity. Ny ady mamay, ny olana saribahana, ny zavatra mangiry firy sy maharary misy zany. Fa ao ambadiky reny, manarona ny reny, misy zavatra tokony hampiravoravo azy ianao. De ny fieritreretantsika fa tsika andeha hiaina mandrakizay. Ao ambadiky ny hazakazaka ataonao, ao ambadiky ny fijoroanao, misy valim-pity. Petera voalohany ambadibadiky kely ao. Petera voalohany toko 4. Petera voalohany toko 4:12. Hoy ten'Andriamanitra: ny Soramary dia fananarana mba hiaritra raha enjerana ho fahamarinana. Raha ihany ny fahamarinana, tsisy fahamarinana telo aman'efatra. Raha ihany ny fahamarinana dia Jehovah Andriamanitra. Ray ny marina dia Jehovah Andriamanitra. Raha enjehana no fahamarinana zany dia enjehana no Andriamanitra, enjehana no ny tenin'Andriamanitra, enjehana no ny fitondran-tena araka an'Andriamanitra, enjehana no ny fitoriteny, enjehana no ny fijoroana amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany ny dikany hoe enjehana no ny fahamarinana. Tsy marina eo anatrehan'ny fitsarana zany eo amin'ny tribonaly, fa marina manoloana an'Andriamanitra. Fahamarinana Andriamanitra. Aleluia. Fananarana mba hiaritra ozy izy raha enjerana ny fahamarinana. Ry malala, azagaga no fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapatoetra. Ary azo atao zavatra mahagaga manjoa anareo zany, fa araka ny ombonareo fifanina amin'ny Kristy, araka ny ombonareo fijaliana amin'ny Kristy, dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Halleluia. Fizahan-toetra mahamay tena lalovantsika izany. Hoy Jehovah hoe mbola tsy tapitra akory ny ray dia tonga ny ray. Azagaga aloha ianao raha mandalo zany. Tsy tokony hagagantsika zany, satria mbola tsy diso planeta ianao fa tena mbola eto an-tany ianao.
araka ny tenko aminareo foana hoe ny fidirantsika eto amin'ity tany ity problème ny zaza va tsy azo lazainao normal ny zaza teraka raha tsy mitomany aloha mitomany ny diranao eto amin'ity tany ity ranomaso ny diranao eto amin'ity tany ity iaina eto amin'ity planety ity azagaga rehefa nampianarina hitomany tsika tsy zaza kely ianao raha tsy mitomany de azagaga raha misy zava-mampitomany ary azagaga raha misy fizahan-toetra mahamay fa ny volamena rehefa hojerena afianina fitesty fanadiovana azy dorana tena dorana tsy haiko izy aby mpanefy eto za fa manamana mpanefy de fantatro tsara zany dorana io volamena io dorana mitsonika lasa ohatry ny rano zay dorana de rehefa hita to de misaraka misy zatra ohatry ny maro iny gorisa makery reny le loto ny volamena mijany eo tena lasa rano lasa likida misy aloha le vongambolamena iny a dorana amin'ny afo le afo mamay natao inona natao izy ahitana ny volamena ny fizahan-toetra ahitana iza moa ianao raha tsy zahana toetra anao tsy fantatra iza moa ianao ka azagaga ny amin'ny fizahan-toetra mety amay io satria zao Andriamanitra mila olona tena ara-panahy tena volamena voazahan-toetra hiakatra any an-danitra azagaga fa zao fotsiny raha mandalo an'izany ianao a tsy haiko mety ho mafy noho ny natrehan'i Jesosy ve izay nizaka ny eloko sy ny fahotantsika menakavy ny ianao fa za mino fa tsy migaga noho izany tsy ho mafy noho izany fa raha nijaly Kristy de tena hoe za koa hiaraka hijaly amin'i Kristy araka niombonareo fijaliana miombona fijaliana tamin'i Kristy ve ianao sa ny ianao le tena mety be aminao daholo fahoriana angeravany zany hoe tsy manao ny fataon'ny olona zany fahoriana fa teneniko anao zany manao zavatra tsy manao zavatra fanaon'ny olona zany misotro divay ny olona eo am-pisakafoanana divay ianao tsy misotro divay de izy ny olona hoe divay nge tsy maninona de hoy izy ianao tsy mety amiko ny divay fa maninona ary ny tsy mety aminao satria ianao tsy te ho mamondovay mba mivoaka ihany ny lamody de tsika ve de tena mieritreritra tena tsy tiatsika reny lamody reny misy vidiny olona lafo reny fa ianao de eny any ianao ohatrany olona tsy mahara-damody reny miavaka eny amin'ny fiarahamonina fahoriany reny rehetrarehetra reny fahoriany zany satria zao na de maso ny olona mijery antsika any de fahoriany ho atsika ny fiarahana amin'Andriamanitra ry havako ananam-piadanana fa hitondrana fahoriana ihany koa na ny fiavahanao amin'ny olona eny fotsiny ary noho ny zavatra zay tsy ataonao raha samy voatorony marito ny tanana ny olona tafateny ratsy ahoana moa ny anarantsika zany hoe tsy miteniteny foana no anaty fahaterana ary manazatra ny molotritsika sy ny lelantsika tsy hidiran'ny zava-maloto de miteny ratsy zany amin'ny fiainantsika tsy mory zany zao ny fianakaviana rehefa amin'ny volana septambra io raikitra ny cotisation nanaovana nanana vary be menaka fa ianao tsy hita ao anatin'izany mihitsy misy fotoana ary ngenao tena efa tedavy ny fianakaviana ho azy ho atisako anatin'ny fiarahamonina mihitsy fahoriany zany renao re miteny hoe za tsy misotro tokantsony no etretin'ny olona rehefa ianao mpanao ratsy indrindra ao anatin'ny fianakaviany tokony etaketahana fa ohatrany misy mifarety mifindro zany fahoriany zany ianao le tsy omen'ny olona invitation mariage sodra fa sabatana de avanao akaiky ary satria fantatry ny olona ianao fa tsy afaky ny andeha satria anao mitandrina sabata fahoriany zany ataon'ny olona zay azo atao mba tezitra ihany ianao te hanao zavatra efa miainga mihitsy ny tananao andeha anohatra teny marary efa eo amin'le envoyer fa fanao de ampandeferinao ny ambom-ponao misy zavatra te hivoaka satria tezitra ianao valinao araky ny ao anatin'ny fonao mihitsy le izy sady mitenanao marina fampanompon'Andriamanitra fa tena tiako fa tena tsy tatiko de soratanao ny zavatra valinao le olona rehefa tonga eo amin'le envoyer eritreritra kely ianao
zanaka mpanompon'Andriamanitra sy fafako any za tsy amary zay mangina volamena ozy ianao fahoriany zany fahoriany zany mandeha buffet ianao miara-misakafo aman'olona misy sakafo karazany 30 eo anankiroa amin'izay ihany ny azonao hohanina rehefa any amin'ny fety 2 amin'izay ihany no hohaninao satria ireo ny ankabetsahany dia biby maloto fahoriany zany fahoriany zany ie le voasitony any amin'ny mariazy mihitsy mba handia tena marina mihitsy tenin'ny ravavy le olona arakaraky ny afantarana hoe tsy manao andrio vao mesy tomony ianao ndao adie dia ianao miezaka mijanony dia mitodika any aminao masony olona toy le maninako nefa raha tsy mandeha aty rehefa zany fahoriany zany fahoriany zany ry havako tsy maninona nefa zany misy olona tsy mandalo fahoriana misy olona tsy mandalo fahoriana ozy izy joba hoe any amin'ny joba toko fa 1 ahoana izy izy joba indray foana no mba maty ny jirony ratsy fanahy sy tonga ny loza manjo azy indraindray foana indraindray ihany zany ny voahitany hoe iny fa nisy nahazo an'le mpanao ratsy ianao nefa vao miesika kely dia misy mahazo anao za le avana malala Jehova vavombelona aminareo ny tsy fahanajako sy tsy fiatrehako andro sabataray izany tadidiko mandraka androany ny zavatra nahazo anateo ny fiainana ny fananaran'Andriamanitra misy olona zao tsy mirarahana zany tsy ary ny tena loatra zay be fahamarinana be fahoriana zay be fahalalana be fahoriana arakaraky ny afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra no mahabe fahoriananao eo amin'ny fiainanao ay zoko ke tsy mety amintsika ay ke zavatra ohatr'izao hoe tsy mety amintsika iza moa le tsika sy ny fanjakan'Andriamanitra ny be fahalalana be fahoriana ny olona tsy mahalala ninino zany tsisy raha iny anio tsisy nina fatana ary tsisy nina ho adinina anazy zany fa ny olona mahalala ihany no adinina an'izany ary reny dia mivadika ho fahoriana etitsika reny malitsika no ohatsy hoe indraindray foana mba maty ny jirony ratsy fanahy sy tonga ny loza manjo azy etsika nefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Samuela voalohany toko fa 3 andininy fa 3 ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe andininy fa 2 ary tamin'izany androandro nandro tao amin'ny fandriny rehefa pahana ny masony ka tsy nahita izy sady mbola tsy maty ny jiron'Andriamanitra isika io dia manana jiron'Andriamanitra ety amintsika rehefa maty tsika dia maty jiro rehefa tsika zany misy jiro dia rehefa maty tsika dia maty jiro pika ny jiro dia vita Joba 3:3 Joba firy moa vakiko teo 21:17 izy teo zafady rehefa ataony 31 jeretsika eny amin'ny fiarahamonina eny misy olona mety mahafinaritra manao asa soa na tsy fantatro mpanafitra vahoaka na zavatra ohatr'izany amin'ilay tena fahamarinana dia varianao fa tsy mahatsy betsaka ny tsara lasa noho ny ratsy misy olona mpanao ratsy zany efa tamin'ny mbola kely izy mpanao ratsy fa mandrakitiny androany mbola mpanao ratsy izy fa velona izy ary havana te hampairanao androany Jesosy nefa nyteny an'ireny olona ireny hoe reny olona ireny izy efa nahazo ny valim-pitiany efa azony
ny valim-pitia. Isika manana valim-pitia fa tsy eto ny valim-pitiatsika. Aza mieritreritra ianao hoe andray valim-pitianao eto zany, apahana valim-pitia no hitatsika eto, apahany. Manana compte zany tsika io fa mbola tsy misitraka tanteraka an'le vola ao anatin'le compte tsika hoe tonga dia izy tsy mirobaroba raly. Alleloia. Fa manana compte koa tsika, ary ny compte tsika compte bloqué io tsy dia azoko tiana firy io, misy midina ihany eo, ary mahafinaritra isaorana an'Andriamanitra fa ampy antsika ny fahasoavany, fa mampahery antsika ilay tenin'Andriamanitra teo a. Raha mbola misy koa ary teny amin'ny Job 9:20 Job 9:20 andiny fahadimy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny obolana, dalo vakizika ny obolana azafady, obolana toko 13 andiny 9. Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehatra fa ny jiron-dratsy fanahy ho faty. Ny marina na mandalo ady na mandalo olana misy jiro mirehatra foana, ary ny jiro mirehatra io tsy avelan'Andriamanitra maty. Tsy hoe mandalo ady ianao dia maty ny jironao, mety ao anatin'iny ady mihitsy ianao, tena tsara firehatra ny jironao satria matoky an'Andriamanitra ianao, satria misy zavatra tena iny ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Job 9:20 andiny 5-9, mbola momba an'izay jiro zany, tsy zany ozy izy fa ho faty ny jiron-dratsy fanahy ary ilopolopony firehany, ilopolopony ny lelafiny, ny mazava manjary maizinao amin'ilay ary ny jirony eo amboniny dia maty. Zao ry havana malala, ny fiainan'ny olona mivavaka sy ny fiainan'ny olona tsy mivavaka dia tena mifanohatra tanteraka. Ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra, indrindra hoe manompo an'Andriamanitra sy ny manompo ny devoly dia mifanohatra tanteraka ny fiainany. Ny manompo ny devoly eto amin'ity tany ity mety be mihitsy ny fiainany. Tena hitanao mihitsy hoe inona re mahory an'izao olona izao e? Mahita an'ireo mpihira malaza ireo ianao dia variana anao mahita ny fiainana eo. Way, za tia andavy ty manana misy fotoana mifanerasera amin'ireny mpanao baolina kitra malaza ireny, dia misy club zay aty aminay aty, club tsy dia matanjaka io club tsy dia tena hoe isan'ireny hoe tena matanjaka hitantsika amin'ny ligue ireny, fa tena club farak'izay anisan'ny kelikely, fa mijery an'zareo manao entraînement, mijery an'zareo tonga mamonjy entraînement dia variana be mihitsy mahita ny tomobilan'ny zareo. Nefa zany mba tena misitona ny masika fa mahita olona anankiray mbola lehilahy tanora kely zany dia manao baolina professionnel fa mbola le club kely tena kely ohatrany hoe raha ny amintsika zany dia ohatrany hoe ohatra hoe Adjesaia, Adema, fa tsy hoe mbola hoe Barea kory, fa tena manana tomobila lafo vidy. Variana ianao mijery an'zareo, tena mety tena mandakandaka baolina kely reto dia mety ny fiainana, tsy hoe ratsy akory milalao baolina. Fa tena variana ianao. Be dia be amin'ireny olona ireny manomboka eo amin'ny fotoana anaovany pacte amin'ny Satana ny tena mampiroborobo sy mampiakatra be ny fiainany. Ary mahavariana tokoa fa ny olona rehefa manana talentana dia miditra anatina cercle anankiray, anatina boribory anankiray, ao amin'ny afangaro fanompoana ny Satana ilay izy dia vao mety na mety. Vao mety. Dia tena eo amin'ny faratapony. Na olo malaza, na mpanao politika, na mpihira, na mpanao sarimihetsika, na mpanao sport tena hoe fanta-daza dia tsy maintsy afangaro amin'izay foana ilay izy.
vitsingery avanareo olo malaza be hitatsika tena hoe mety reo n tena raha tsy tena raha hoe tsy misy fa andeha ataoke vitsy zany olona tsy manapaky tamin'ny satana zany hoe tena misy fanlora tena mihitsy hoe za tena laroko fanompona satana tya tonga de mety be mihitsy ty ary tena mety ze baolina tonga eny atongony de any anaty arato de malaza de tena mety ny atao misy mpanao baolina breziliana zay tena njorovavolobela mihitsy any ao zy natolotra ny satana ao izy ny fanahako zaho izy efa mahay baolina hatram'izay fa tao anaty taorinan'le fanolorako any satana ny fanahako eny izy fifanarahana natao de tena resareo atolotra ny satana ino ao izy zay raiko zay fanahako any eny zao zavatra iainako vatako iainako ny zavatra mety amiko izy izy fa tena manamboly zany ary tena mpanao baolina malaza tena ary tena mahay midribla tena ohatrany hoe robot izy manao baolina tany le fahaizany efa anatiny laroina afangaro satana de mety be de jerinao tokoa mety be le izy na pira malaza zany mety be misy pira malaza frantsay zay mbola tenina tany amin'ny taona bo efa ela be tany manana angara ngesa be anazy de anatin'io angara io tsy misy afa-tsy zava-tsaro bidy lafo vidy tsy misy ohatry zany misy gitara volamena ao misy moto lafo indrindra eran-tany tsy misy mpanana ao misy tomobile lafo indrindra eran-tany tsy misy mpanana ao misy karazana meuble karazana piano anaty angara anankiray de zavatra ataony amin'io efa manana vahiny izy raha reo samy mpanompo sampy ao de tena fotsiny ny olona de mijery andreo fotsiny miditra fotsiny de mijery andreo de zay tobila tsy tengenina tsy atonina fa mahafinaritra fotsy reony ana mety fa zao ny zavatra ampiarezako anao rehefa tonga ny fotoana manomboka mitady farana ny fiainana eto tany manomboka ame mandroso ny taona de manomboka misy tahotra reny olo reny manomboka matahotra reny olo reny hoe ty za de hifarana le 20 misy amin'izy ireo tsy manaiky ho antitra mitaiza tena amin'ny sport tsy ratsy ny sport fa misy lehilahy anankiray tompona marikana akanjo zay efa antitra izy fa tena tsy mety mihitsy izy mionona ny sainy hoe za ve de ho reraka de manao sport fo maraina be de manao sport manatanja tena mba tsy ho antitra mba tsy ho faty mba tsy andao an'le tany satria zao fantatry reny olona reny fa hatreto ihany raha velona 50 taona izy de 50 taona ihany velona 80 taona izy de 80 taona ihany velona 20 taona izy de 20 taona ihany io zavatra iainana io fantany ange zany ny olona manao paky tamin'ny satana de amin'ny fotoana mbola tsy manana ninina izy tsisy dikany any za mivarotra fanahy zany fa rehefa azony zay iriny indrindra efa nanomboka ny tabatavana n'le izy elaela tao fa zange miteny anao ry havana fa io nge ry havana arena be io makaleo io ny farany za tena teneniko anao za tsy mba maniry miliardaire zany tena teneniko anao ty mety ozy ianao hoe za koa de miseho anao izy mandainga tena marina zany teneniko anao zany za tsy mba maniry an'zany za tena multimilliardaire tena hoe tena tsisy tena teneniko anao tena tsy tiako zany ny any tiako tahin'Andriamanitra hoy Davida hoe aza atao manana loatra ndrahoana dino anao ary aza atao mahantra loatra ndrahoana mavony anaranao raha manana loatra zany ary havana zange ry havana teneniko anareo fa za rehefa voaloha ny sarzane mandritry ny volana tonga zany ny farany volana misaotra n'Andriamanitra hoe tonga ny karama misaotra Jehova misaotra jery ny compte anao efa tonga ny karama ndray misaotra Jehova voalohany charge isan-karazany maro ny charge zany de zao ny zavatra te-pony anatinao misaotra Jehova Andriamanitra vitanao ny paye ny charge misaotra Jehova tena ndre za zatra manao an'izany rehefa eny an-dalana eny raha bizotra zao Jehova misy zatra vita ray de ao eny an-tokotany misaotra Jehova misaotra fa vitany de misofla ianao hoe misaotra ny Jehova tsy afa-baraka alleloia vita ny charge rehetrarehetra de tena
any anaty koa misaotra ny mankalaza anareo raha multimilliardaire zinona zany ahoana zany ny avako aloha alleloia tsara aloha zay tsisy ataoko mahatra ntsony ny avako na ray ary ny avana mivady tsisy mahatra zay multimilliardaire zay kosa aloha tsara tsy ratsy angely izy nga ratsy moly hoe manan-karena raha za zany milliardaire na multimilliardaire dia ny tena mahazo tombony indrindra ny avanay mivady sy ny olo-patatray bavonjeo kely aloha ohatrinay 500 000 € ve sisy madinika afataoko 600 000 € alleloia ralarado tena mba andeha mariazy zay ralarado dia ohatrany tsisy tovila iny efa tovila tianareo entany azo rahalahy reny ameura reny ohatrany mba tikitika ohatry any ameura hitanareo any ay 15 000 € mahita ary 16 000 € fa mbola tsara be nasy fa komandiko e tokony agent dia azavady mba tsio kely le concessionnaire reto leto mila ameura hony izy dia alleluia ny olo-patatra milamima nanareo ary milamima be hoy zany zay na diamant mba me aeroplanina kely andehanana vatisinina ho any aeroplanina iny anylainao le kelikely safirinareo vity zany ry avana raha multimilliardaire raha adorakoty salama nareo sambatra fa za ohatra ny tsy sambatra tena teneko anao ny atrehan'i Jesosy zany ohatra ny tsy sambatra raha multimilliardaire satria zao tonga dia hitako melo eto ho adiniko i Jehovahandriamanitra tena ho adiniko i Jehovahandriamanitra satria amin'izao fotoana iainantsika izao ekinako amin'Andriamanitra na dia connexion tsy tapakio azy alleluia tena ekinako amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako fa raha zany milliardaire miaina be ny zavatra irako an'Andriamanitra miaina be ny fifanerasirako amin'Andriamanitra mety izy ianao hafahafa be zany fa zay le zavatra ato anatiko reo olona manan-kareny be manompo devoly reo eo amin'le fotoana mety be reo izy any tsy faly daholo ange angamo heverinareo fa ratsy manam-bola za tsy mitenareo hoe tsy te hanam-bola fa za kosa te hiankina amin'ny Jehovandry mety amiko zao fiainako zao ary ny fiainako tsy meratsy fa metsara fa amboniny zay rehetrarehetra zay ny fiainako tsy me mampatahotra hoe arakaraky ny mahantitra ana dia manomboka me matahotra hoa hifarany ty ahoana ny afarako fa mipetera voalohany toko voalohany andininy fahasivy ka adininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy manome toky atsika ny petera voalohany toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo manome toky atsika ny amin'ny tokony iravoravotsika fa na dia zavatra tsy mbola hitatsika azy dia hifalitsika sahady izany efa nahitan'i Jesosy zany tsisy na ray ary fa manatenitsika fa raha miala eto tsika dia misy zavatra vantanitsika tsara lavitra tsara lavitra manompo devoly alakaraky ny tomboniny taonany manomboka matahotra ny hofaty reo fo marary kely atsona daholo professeur fitapahaizana misy professeur ny a Canada anefa soroplan izy makaty etoako ny feany inona dokotera ny fanafody farak'izay tena iendana sao dia maty eto matahotra ny hofaty fa raha maty eo votsitra daholo leo tapotra fa itsika moa raha maty inona moa mba ala-pahelontsika inona mbo zany mba hampalelontsika arena be ina mo zany mba hampalelontsika te avelako an'izy ireo tsy dia misy avelo ao fa ho izytsika raha miala eto fa tsy efa nampanantenena ny tsara lavitra ve tsika raha miala eto malaky ahy misy tena mahafinaritra be eo amin'ny bokyny malaky ahy malaky ahy toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo no ny ten'Andriamanitra manao hoe malitsika ny resaka momba ny ranomaso tehirizin'Andriamanitra
fa ity misy ranomaso anankiray tsy tian'Andriamanitra rety. Ary faharoan'izany dia zao koa ny ataonareo, saronanareo ranomasy fotoamanina ary fisetoana ny altaran'i Jehovah ka tsy mijereny intsony ny fanatitra ary tsy handray fankasitrahana avy amin'ny taninareo izy. Io indray ranomaso karazany hafa, io indray ranomaso hitanareo le mitaraina lava, tsisy zavatra mahafaly mihitsy, ny zavatra rehetra mitranga Jehovah dia jerena. Nefa ntsika misy fotoana dia efa tsy n'Andriamanitra fizahan-toetra. Hitanareo le olona mifarifotra lava ireny zany, tsisy mahafaly anazy mihitsy ny zavatra. Reny indray le ranomaso tsy tian'Andriamanitra. Dia saromana ranomasina ranomasom-panahina, ranomasom-pitarainana ny altaran'i Jehovah. Tsy izany tsika, manan-katenainy tsika ry havana, manana ho antenainy tsika ry havana. Ny mpamboly ny mpamboly, alleloia, ny tantsaha, tsy haiko izava izy mamboly eto hoe tena velona amin'ny fambolena mihitsy izy. Ny mpamboly dia manana zavatra ohatr'izao, mba tsaroako izany zavatra izany rehefa ohatra hoe misy cyclone nandalo, ray mafy be tao anatin'ny taona, cyclone ray na efa lasa ry cyclone iny, mifanena amin'ny tantsaha ianao dia manjombona ny tantsaha. Fa ahoana ho ratsy ny vokatra amin'ity rahalarato. Fa ahoana hitanao iny cyclone dibo-drano ny tanimbary, ho ratsy ny vokatra. Na rehefa mibarika aza amin'ny masoandro hozy ny tantsaha hoe to dia ho fatany sady, ho ratsy ny vokatra amin'ity toam-pamokaran'ity rahalahy. Cyclone ray ny nandalo. Za teteny aminao androany an-tany, cyclone firy nandalo teo amin'ny fiainantsika. Cyclone firy ny mandalo amin'ny tao-pambolentsika eo amin'ity fiainantsika ity. Inona ny tsy ady efa nandalo. Fa ao amin'i Jesosy mampanantenantsika amin'ny Petera voalohany toko voalohany 9:13-15, fa zany ny ravoravonareo na dia mandalo mpizaha, na dia mandalo cyclone firy azy ny tao-pambolentsika eto amin'ity zao tontolo zao ty. Na mbola tsy miposaka io masoandro io, manana iravoravona foantsika, fantatsika miandry antsika ny an-danitra. Tsy hanao ohatran'ny tantsaha nandalovan'ny cyclone tsika. Fa andao hanao tahaka ny kristianina nanarin'ny Petera. Fa manan-katenaintsika. Romanina toko 5:12. Romanina toko 5:12 andiny faevana angeva itsika. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika nanantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy finoanana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny finoanana hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vavaray. Mila manana faharetana tsika. Romanina toko 5:17. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no nerin'ny fanahy masina. Misy fanantenana ry havana ao amin'ny Jehovah. Misy azo antenaina ry havako ao amin'ny Jehovah. Hono boky fotoamanina. Alleluia. Mahafinaritra ty boky fotoamanina toko 5:5 ty. Tsara Jehovah ho an'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Misy azo antenaina foana ao amin'ny Jehovah rehefa antenaintsika Jehovah. Iza moa ireo manantenan'i Jehovah? Tsika. Iny ary ny ataontsika eto tsy manantenan'i Jehovah ary ve ny ataontsika eto? Alleluia. Salamo 146:5. Sambatra izay manan'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manantena an'i Jehovah Andriamanitra. Sambatra ny manantena an'i Jehovah. Satria maninona? Hoy Jesosy hoe reny olona reny olona manao ratsy reny dia efa nahazo ny valim-potiana izy. Misy valim-potia ahazony reny fa ny eto an-tany. Matahotra mafy mihitsy ny olona manompo Satana. Sao maty, sao tonga ny faharandro satria tsy azo ilibana intsony ilay zavatra efa eo. Za androany tena teteny anao ary te hampahery anao. Manan-katenainy tsika ry havana. Manaka ho antenainy tsika. Misy azo antenaina amin'ny fiainantsika. Raha miala eto ianao, amboary teny izao ny zavatra ho antenainao. Tsy fantatro izay toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Io rolia tahintompo rolia anisy. Teteny aminao ahako. Inona ny antenainao?
raha mbola tsy manan-javatra tena iny fa mbola le zavatra iainanao androany mahakivy anao vao misy zavatra miova kely eo amin'ny fiainanao dia kivy ianao mety kely dia faly ianao amboary teny izao le fanantenanao amin'le ahatenainao mandrak'izay le ony tena andreo hoe zany ny ravoravonareo fa misy azo iravoravona ao amin'i Jehovah tsy ny androany hoy le hira anankiray tsy izay miseho an'io ny hamaritra fa mbola ao avy lay maraina mahafinaritra lay maraina mahafinaritra alleloia lay maraina mahafinaritra io fiainana mandrak'izay io voatapotra ny atsika eto zay ny atahoran'ny olona dia maty tsika aloha faty any e alleloia eo manomboka le maraina mahafinaritra le maraina vaovao amen ampahiry antsika rehetrarehetra androany tsy maninona io tena teneny mihitsy ny tenanao androany tsy maninona io hoe alleloia asotroa toy izy antsika sady efa maraparina ihany tsika halleloia zay teneninao androany fa manankatenainy ianao manankatenainy tsika raha afaka manaraka raha tena manatena mifototra amin'ny fivavahana ianao tena tsapanao amin'ny tenanao mihitsy fa tsy ny olona mandresy lahatra anao fa manompa an'Andriamanitra ianao tsy mampatahotra no avytsika ary tsy mampaninona ny zavatra iainantsika io ary mahay mionona amin'izay omen'Andriamanitra etsika raha tsika tsy manao an'izany hoe za Andriamanitra dia tsy maintsy omenao an'izao fa raha tsy izao misy olona mandrefy ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany amin'ny habetsaky ny vola eo am-pelantanany hoe satria za miaraka amin'ny Jehovah dia tsy maintsy miliardera ahako misy fampanantenana nomen'Andriamanitra an'izany ve tao amin'ny baiboly hoe ianao indray dia tsy maintsy mpanjato be na mpanarivo be reny fa miaraka amiko ny tenin'Andriamanitra tsy amenanao irery ary ataoko tsy hanan-java-mahory ianao tsy manan-java-mahory zany efa veriko amintsika foana natao hoe tsy manan-java-mahory dia izao zay rehetrarehetra ilainao dia tonga aminao inona mahory anao sakafo iny ary tsy manan-java-mahory inona ilainao androany rano iny ary amin'ny fotoana ilanao an'izany ranonorana amin'ny fotoanany halleloia amen za mifa misy olona ampianarana an'izany eto androany tsy hoe lasa miliardera ianao vao tokony hatsiaro sambatra miaraka amin'i Jesosy laingy izany fa ny fanananao fanantenana dia ny fahafantaranao fa miaraka aminao Jehovah Andriamanitra ary mampanantenanao ary hatramin'ny androany mbola mampanantenanao Jehovah Andriamanitra sotra ny ranam-pahaviliana marina ny teny lina io za zany dia tena tsy resy lahatra mihitsy aravana amin'ny nazany filazantsara miteny amintsika izany hoe ianao dia tsy mahazo resy ianao tsika angetsy hoe natao resy fa nidika za mantsy tsy anaiky ny fitantanan'Andriamanitra mihitsy tsika amin'io fa misy zavatra ngery avana hoy ny tena androana dia mandalo aminareo ny fizahan-toetra mandalo vetivety za misy olona ohatra miteny an'Andriamanitra zany hoe za ndray aza mpandalovinao aza fizahan-toetra za antsony aza hoe za hoe dia tsy hanam-bola hoe za hoe dia andalo ady za hoe dia andalo ady ara-bola nefa za mivavaka ry havana Davida mpanjaka niverina tsy ny kiraro niakatra teny tendrombohitra oliva tadidinao zany satria nahoana zay mahafizahan-toetra ny fizahan-toetra ny devoly dia rehefa manao paky tamin'ny devoly ny olona dia tsy averina devoly mahantra zany raha tsy mivadika amin'ny devoly fa rehefa maty dia tonga dia amin'ny devoly mifanahary tsy misy mihitsy zany hoe olona nanao paky tamin'ny devoly ka lasa mitotongana zany ny fiainany fa niany tsotra mampitotongana iny lasa nandeha mivavaka zay ny olona iny niala tamin'ny fanompoana devoly dia nisoro ny devoly tamin'ny daholo izay nomeny azy ny devoly zany tsy mizaha toetra zany tsony ataoko mijaly kely sao dia tsy tia anahy tsotsa dia mendry mihitsy io mba hita hatsahatamananao amin'io ao amin'ny Jehovah ny misy ny fizahan-toetra devoly tsy mizahan-toetra rehefa fantany ny toetran'ny olona ty voly dia efa fantany zany fa Jehovah mila mizahan-toetra satria miovaova ny olona tian'ny Jehovah sy tsy tian'ny Jehovah androany ty rapity tsy ty androany mivavaka rapity sy mivavaka ny olona manompo devoly maraina parivony andro hatramin'ny alina ka hatramandraparaina devoly tsika any hoe andao hivavaka kely ny dia mandalo ady kely nay azy hivavaka to pastera fa io nareo fa ohatra ny azy zany zay ny izana toetra tsika
saotra mariso saotranareo zany ny filazantsara antsika eto tsy filazantsara mampahantra akory zany ary ianareo zay nanomboka ny vavaka nanolo tena an'Andriamanitra mba hatsangano ny tananareo raha misy aminareo vao meny nahantra tonga tao amin'i Jesosy raha eto amin'izao filazantsara ndeha ataoko eto amin'ny filazantsara ny fandarina andramoka izao zao tsy miteny anao ary tsy manozona anao ary tsy mizara aminao fahantrana sanatria tsy manana an'izany za tsy mahantra so de verinao ny tena hoe za tsy te ho miliardera de io zany hoe tena mahantra fadiranofana tsy mahantra ary havana tena teneniko anao anatrehan'i Jesosy zany za tsy mahantra ny ankonako tsy mahantra zay menakavy kely tsy mahantra fadiranofana fa za miteny anao kosa hoe manan-katenaintsika ry havana misy antenaina amen misy antenaina ny fiainantsika manana ianao an'izany toepo zany amin'ny apokalipsy amaranako azy apokalipsy 1:20 andininy 7:20 hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary tezitra ny firenena maro ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-pity ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anarinao na kely na lehibe ary ny hanimbanao izay manimba ny tany zany ny atorany olona fiavian'i Jesosy ary ianao olona tsy tokony hatahotra ny fiavian'i Jesosy matiantoka ianao raha sady efa mitandrina ny zao rehetra rehetra zao mbola atahotra koa ny fiavian'i Jesosy tsy ry havana ny olona matahotra ny fiavian'i Jesosy dia ny olona zay ho tsaraina tamin'ny ratsy izay nataony ireo olona tsy netiny vavaka ireo olona tsy nety nandray an'i Jesosy toriana impiry tsy mety mandray an'i Jesosy misy olona ngery havana mandray an'i Jesosy izy noho ny fitiavaka reny hoe mba hampiovan'ny fiainany tsika ry havana miteny anao androany ny antony ivavahanao tsy hoe mba hanan-karena fa ny antony ivavahantsika mba ho any an-danitra apokalipsy 1:20 le farany teo ary tezitra ny firenena maro ary tonga ny fahatezeranao ary ny fotoana hitsarana ny maty eo amin'izay fotoana izay ny hizarana sy hanomezana amin'izay valim-pitiany mpaminany mpanomponao arakaraky ny tombon'ny taona manana fanantenana ozy ny tena ohatrany efa 80 taona zao androany mekely any zany fotoana iainako ianao mifalisy miravoravo fa manakaiky ny fotoana andehananao ho any amin'ny rainao hotahin'ny tompany atsika rehetrarehetra aveko vakina le teniny angatsika teo mba hanananao fanantenana raha hialy eto ianao manan-katenaintsika fa tonga atsika miramira andava io zay mandalo de mandalo problème tsy maintsy misy zany fa hoy ny tena androany zany miravoravonareo na dia apalelovana vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samy hafa azy anareo raha tsy maintsy isy zany mba ho hita ho fideranana sy voninahitra ry fakalazana ny fizahany-toetra ny foninareo izay tsara lavitra noho ny volameniny mety ho sibo na dia voazahatoetra tamin'ny afo azy dia amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo azy dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny azy satria inonareo dia ravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona kely avy ny fifaliana anatsika hoe kaka io dia inona mba mahafaly zareo reny fa zao direrety izy tsy mba tsy dia misy zavatra misongadina akory tsy maninona zany misy zavatra fifaliana iravoravona atsika re tsy fantatra dia ravoravo petraka kosa dia try ny ravoravo zay kely mifaly eo amin'ny Jehovah mifaly amin'ny zavatra mbola tsy hitanao fa matsiaro fifaliana ianao ny ady atao akaiky apetrakintsika amin'ny toerana ray mitokana mihitsy ny ady fa ny firavoravona amin'ny Kristy dia atao amin'ny toerana ray mihitsy tsy mifangaro zany ary na dia ao anatin'ny ady mety ao anatin'ny olana mbola ravoravo amin'ny Jehovah foana zany ny fiainantsika ary zany ny fifaliantsika ivavakintsika amin'izao fotoana izao nakasika anao zany teny zany dia maritana anao mihitsy androany hoe andaontsika ivavaka hisaotra an'Andriamanitra dia fantary fa manan-javatra azo iravoravona ianao tokony ravoravo ianao amin'ny Kristy tokony hanana firavoravona tsy haitononona ianao amin'ny Kristy tsy fantatra hoe tonga avy aiza zany fa ny zavatra fantatra fotsiny tena ravoravo a Jehovah satria za manana anao Jehovah Andriamanitra misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity misaotra anao zay Jehovah satria tsapanay ankehitriny fa tena misy antenainy zay Andriamanitra tena misy azo antenainy zay Jehovah tsy maninona misy fotoana zay mandalo ady fa ao ambadika io ady io zay mieritreritra foana fa misy zavatra azona iravoravona
dia ny fiainana mandrakizay Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jehovah, tena sambatra nge zay Jehovah, ary ravoravo nge zay Jehovah manana anao. Manakatena hainy zay manana. Tsy mampatahotra anay no faty, tsy mampatahotra anay raha ravitra izao tontolo izao ity. Satria izao Jehovah, ilay zavatra iravoravonay miandra anay ao ambony ao. Ary misaotra anao fa na dia any ambony any azy, na dia any amin'ny fiainana mandrakizay aza rehefa ny ampanantenana antsika. Izy ary ny tenantsika hoe tsisy antenaina mihitsy ny fiainantsika. Fa tsy efa hatsarain'Andriamanitra ve ny fiainanao io? Tsy efa mba ataon'Andriamanitra mety amin'ilay atonony ve ny fiainanao io? Nahoana ianao no mitady hitarainao foana? Nahoana ianao no mitady hitarainao foana? Ka tsy efa hitanao mba mety ilay fiainanao? Za manokana rehefa tsy afaka nalabaraka an'Andriamanitra mihitsy ka hiteny hoe tsy netiny nataon'Andriamanitra. Fa mety amiko izao fiainako izao. Fa ravoravo koa na dia sena mandalo ady aza satria fantatro fa mandalo vetivety any io. Ary tsy maintsy tapitra io. Fa ny zavatra mpanantenana dia zavatra tsy mety tapitra mandrakizay dia ao amin'ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Dia raina ny anaranao ankalazaina ny anaranao. Misaotra ny amin'ny toroteny androany, misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra. Fa tena mahery izay Jehovah. Voninahitra ny eo anao hatramin'izay dia mandrakizay. Aza velanao misy lasa, aza velanao misy latsaka Andriamanitra izany teny izany. Fa tena tahiry ety anatinay dia ho ravoravo amin'ny firavoravona tsy tononony izay. Dia anana fifaliana foana izay. Dia vakiny ety aminay fa aty anatinay izany firavoravona tsy tononony amin'ny zavatra tsy mbola hita atenainay sahady fa manana atenainy izay Jehovah aminao. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluja. Amen. Dia averitsika lehira teo amezatsika voninahitra an'Andriamanitra ampaherezatsika ny tenantsika. Tokamoty aho miadire amin'ny ty fiainana, tsy mba manakantinay miatsapazana. Manakivaky ihonjany fiaina tsarotra, tsy ihany fiainako tanan'Andriamanitra. Tokamoty aho miadire amin'ny ty fiainana, tsy mba manakantinay miatsapazana. Manakivaky ihonjany fiaina tsarotra, tsy ihany fiainako Tanan'Andriamanitra amin'ny tenantsika. Halleluja. Alô, tá no Padecai. Fala, não, Tuba.